Ho ampitomboinao aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hoe hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo, Rainay any an-danitra aho, isaky ny maraina amin'ny fotan-kanzo izao dia fifaliana ho anay ny miantso ny anaranao. Izany no entinay midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao noho ny fahasoavana tovozonay memem-pona ao amin'i Jesosy Kristy dia izao fahavelomanay izao. Koa amin'ity tontolo andro-kisiny amin'ny androm-piainanay rehetra, asa ty anatinay any amin'ny fanahinao masina, ameno ny fo sy ny saina mampanahinay, ahafahanay manao ny sitraponao ary hanomezanay voninahitra anao amin'ny ataonay rehetra. Irina sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Efa natombotsika omaly ry havana ny andinin-tsoratra masina efatra atao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, ka miandoha amin'ny tenin'i Jesosy hoe ho afainga anao. Anio ary dia ny Apokalipsy 2:20 ka ny andininy 7 no andeha harovakina amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Arindro, afainga anao, sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Amen. Efa tsy averina intsony ry havana ny fanazavana ny amin'ny hoe ho afaingana i Jesosy, satria vao nanomboka ity volana ity ka nandinika ny lohahevitra hoe mandrasa ho avy ny Tompo dia efa tamin'izany tsika no efa nanazava fa ho avy ny Tompo ho afaingana izy ary dia mifanojo amin'ny fiafarany izao tontolo izao izany. Fa ny tohany no andeha ho azavaina eto. Misy efatra ary izy ry havana. Voalohany, raha miresaka ny amin'ny fahasambarana ny bokin'ny Apokalipsy dia misy fahasambarana 7 ato anatin'izany, manomboka amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko 12. Noho izany dia fahasambarana 7 ity hitantsika eto ity. Faharoa, misy ifandraisany ny amin'ireo fahasambarana voalaza ireo, ary indrindra ilay fahasambarana voalohany sy ity fahasambarana 7 ity. Andeha ho vakiako mitohy izy dia ho hitanao izany. Hoy mantsy ary ilay fahasambarana voalohany: sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny, fa atongotra ny andro. Izay izany ilay fahasambarana voalohany, Apokalipsy 1 ny andininy 3. Fa izao kosa ilay fahasambarana 7 hitantsika eto dia averiko anio izao mba vakiantsika mba hitantsika fa mitovy ilay izy. Arindro, afainga anao, sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Apokalipsy 2:20 andininy 7 izany. Hitantsika fa tena ilay voalohany izany dia mampatsiahy antsika ny amin'ny hoe sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity, fa atongotra ny andro. Dia eto indray koa dia milaza izy fa sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity, satria hoy izay ho afaingana, izay ilay miandohany. Izay izany no faharoa izay tokony ambara eto. Fahatelo dia raha ravinareo dia zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny mpino ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny Baiboly iray manontolo, Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy. Izany no mitondra fahasambarana. Ilay fahasambarana izany dia ny fananana fotoana hamakiana sy hisaintsaina ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Io izany ilay ambara amin'ny teny vahiny hoe méditation. Tsy vakiana fotsiny izy izany fa saintsainina ahoana ny fiantraikan'izany, inona ny tian'Andriamanitra ambara amiko any amin'izany, ahoana ny enina izany tenin'Andriamanitra izany isan'andro. Faharoa ao anatin'izany dia izao hoe sambatra raha mitandrina ny tenin'Andriamanitra isika, satria izao ny fahasambarana ao anatin'izany koa dia tsy inona akory fa ny hoe fahaizana mampiatra tena iainana mihitsy ny amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy vakiana fotsiny fa ampiarina amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Ary ny faefatra sady farany dia hoe ity Apokalipsy 2:20-7 ity dia manambara amintsika fa tsy hoe akory ny tsy fananana ny zava-mahaolo loatra, izany no mitondra fahasambarana eo amin'ny fiainana. Tianambara amin'izany hoe fahasambarana raha materialy, tsy izay mihitsy, fa ny finoana ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, ny fiainana sy ny fampiarana voalaza ny Baiboly isan'andro. Ary ataontsika izany
mandra-piavon'ny Tompo, ary indrindra fa ny fanantenana ny fahatongavan'i Jesoa. Tonga izy hanorina ny fanjakany tsy ho rava, handresy ary efa mandresy hatrany ny amin'ny fanjakan'ny Satana. Izany no tena fahasambarana ry havako amin'ny fiainantsika dia antenao ary fa tsy mandainga ny tenin'Andriamanitra. Raha misy zava-tsarotra mety sedrainao anio dia izao ny fahasambarana ho anao dia ny fanananao fotoana mbola hiainanao ny tenin'Andriamanitra, mankina an'izany, hisaintsainana an'izany, ary indrindra ny fafana mampiatra izany amin'ny fiainana andavanandro. Amen. Andeha ary hivavaka isika. Misaotra Tompo ny amin'izany fahasambarana izany, fa dia teo sambatra tokoa izay koa ampio ary mba hanao zava-dehibe ao amin'ny fiainanay, ny famakiana, ny fisaintsaina, ny fiainana, fampiarana ny teninao dia ny Baiboly iray manontolo amin'ny fiainana isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ho aminareo fiadanan'i Jesoa ry havako, amen.